Beng vatana ety amin'ny hamadrotany zavatono misanay amin'izao fotoana izao. Ora vitsy lasa izay dia fananaiga avokoa ireo fiara amam-polony maro izay miazo any Amerikasiny. Amin'ny ankapobeny dia tonga maro dia maro ny vahoaka ety an-toerana monjy sy namaly antso nataon'ny Miara-Manonja ho amin'ity fitsangatsanganana ho an'ny androany ity. Tsy ho lava resaka faoka ny sary no hitatitra amintsika ny zava-misy ety an-toerana amin'izao fotoana izao. Maka miara-batsika rehetra aloha izy ary misaotra antsika ny fahatongava. Fa dia mampanantena ny filoha maro karavalomalo fa hiaraka amintsika hitsangatsangana any Amerikasiny rehefa avy eo. Mangataka ny filaminana sy ny fitoriana avy amintsika nefa na inona mitranga fa itsika dia efa olona milamina sy endry hatramin'izay ka hatramin'izao samy ho avy rehetra. Misaotra nina tompoko. Ny fiara izay nandeha teo dia efa kaikely zareo zany dia mba hatraitsika hoe filaminana fanaraka amin'izay. Aleotsika mba hiverina kalarana fa aza mirosy maka ty voany ity azafady indrindra. Sara naquela